Eksodosy toko 5. Ny niaonany Mosesy sy Arona tamin'ny Farao sy nampitombony Farao ny fanompony zanak'Israely. Ary rehefa afaka izany, Mosesy sy Arona dia nankao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe: izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any anefitra. Fa hoy Farao: iza moa Jehovah no ekeko teny handefasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehovah, ka tsy alefako ny Israely. Ary hoy izy roalahy: Andriamanitry ny Hebreo efa niaona taminay, koa trarantitra ianao. Aoka andeha lalakatelona any anefitra izahay hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray. Fandrao izy hamely anay amin'ny areti-mandringana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakan'i Egipta taminy: nahoana ianareo ry Mosesy sy Arona no manaketraka ny olona amin'ny asany? Mandehana any amin'ny fanomponareo mafy. Ary hoy koa Farao: indro efa maro ankehitriny ny olona eto amin'ny tany, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompoany mafy. Ary tamin'izany andro izany Farao nandidy ny mpampiasa ny olona mba amin'ny mpife azy ka nanao hoe: azo omenareo mololo hanaovana biriky tahaka ny teo aloha intsony ny olona, fa izy ihany no aoka handeha hanangona mololo azy. Kanefa nisy amin'ny biriky izay fanaony teo aloha dia mbola hampanaovinareo azy ihany, fa aza hahenanareo. Fa malaina izy, koa izany no hitarainany hoe: aoka izahay andeha hamono zavatra atao fanatitra ho an'Andriamanitray. Hamafeo ny fanompon'ny olona mba hifotorany amin'izany, fa aza vela hiaino izay lainga foana izy. Dia nivoaka ny mpampiasa ny olona mba mimpife azy, ka niteny tamin'ny olona nanao hoe: zao nolazain'ny Farao: izaho tsy mba nome mololo anareo intsony, fa mandehana ianareo ka manangona mololo any amin'izay ahitanareo, satria tsy hahena ny fanomponareo na dia kely akory aza. Dia niely erany tany Egipta rehetra ny olona mba hifako vodovary misolo ny mololo. Ary ny mpampiasa nandodona azy ka nanao hoe: vitao ny asanareo izay anjara fanompona isan'andro tahaka ny fonombola nisy mololo ihany. Ary ny mpifeny zanak'Israely izay nitendren'ny mpampiasa avy amin'ny Farao mba hife azy dia nikapohina ka nanontaniana hoe: ahoana ny tsy nahavitanareo ny anjaranareo tamin'ny fanaovana ny biriky omaly sy androany tahaka ny teo aloha? Dia nakao amin'ny Farao ny mpifeny zanak'Israely ka nitaraina taminy hoe: nahoana ny manao toy izany amin'ny mpanomponao ianao? Tsy omena mololo tsinona izahay mpanomponao, nefa mbola asaina manao biriky ihany. Ary indreto izahay mpanomponao no kapohina ka manota ny vahoakanao. Fa hoy Farao: malaina dia malaina ianareo, ka izany no anaovanareo hoe: aoka andeha izahay hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah. Ary ankehitriny mandehana, ataovy izay fanomponareo, fa tsy hisy mololo omena anareo, nefa ny anjara birikinareo dia mbola atolotrareo ihany. Ary hitany mpifehny zanak'Israely fa efa ahazon-doza izy no nanaovana hoe tsy hahenanareo ny isan'ny birikinareo amin'ny anjara fanompony isan'andro. Ary izy ireo dia niaona tamin'ny Mosesy sy Arona izay nijanona ny andry azy raha avy tany amin'ny Farao izy. Dia hoy izy tamin'izy roalahy: Jehovah ny hijery sy hitsara anareo, satria efa nataonareo mangidy hoditra eo anatrehan'ny Farao sy eo anatrehan'ny mpanompony izahay, ka nasianareo sabatra eo an-tanany hamonoany anay. Ary Mosesy niverina ho any amin'i Jehovah ka nanao hoe: Tompo, nahoana ny nahatonga loza tamin'ity firenena ity ianao? Nahoana reno naniraka ianao? Fa hatr'izay nankanesako teo amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao izay, dia nahatonga loza tamin'ity firenena ity izy, nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao.